Ankamatatra. Asa soratry lahatra ny aina finaritra. Ovelominy Liva, Dali, Valy ary Priska. Mandrindra sy manatotosa Oliva Zo, Jacotonirina, Sahana ny milina fandraisam-peo Daniel San, Janvely Mazafy. Diamondra. Diamondra. Nakoary zany atao midada vao maraina miantso zany. Tonga dia midira ary dada fa tsy medy io ah. Oatra. Diamondra. Efa ataonao vena maro zao anao dia mbola tsy miarina ihany fa mbola eto am-pandriana ihany. Ka inona moa mamaika ary dada? Fa manahoana aloha dada e? Zalo salama tsara fa ianao no manakory. Salama ihany ka. Fa ny tena tondiako ka azafady aloha raha ohatra namohanao vao maraina ako e. Fa zao ny tena tondiako mitady anao ambany eo Ritsa. Zany ve? Ritsa? Efa ela ihany izy nitao aloha. Ay, aleo fa hidina any raha e. Hidina zao dia zao. Ary mba haingana fa sasa miandry anao le olona. Tonga dia midina any mba fa za somary ohatra mbola maimaiky kely fa mbola misy fotoana enjehako izay mantsy. Iendrery dada, zao dia zao dia hidina. Mba maraina koa zany fahatongavany Ritsa zany ka. Fa misy inona ary? Sasa le tsy niandry anazy omaly hariva angambany. Adalany ny anazoko. Sangany nahatonga an'izany fa izy ny diso. Io tokoa eny izy. Ary ohatran'ny tezitra be izy izany marina mafy tsy ho loza indray ny azo an'andro any. Sady dada efa lasa dia za sy izy rery za sisa no iresaka eto. Tsy maintsy hanambitamby indray izany rery Diamondra. Bonjour malala. Ary maraina be ianao izany Manahoana e? Fa angamo zany tsy afaka mananjomba makaty vao maraina zany mibandy Fa angamo zany tena izany e. Ary inona aloha vao nentin'ny lahy e? Tsy isy vavao aty ezy. Sady nga voatery misy an'izany zany vao makaty e. Ay, lahy koa zany ohatran'ny tezitra be zany. Fa misy inona? Fa tokony hafaly zany nataonao sa inona mihitsy zany ny fiheveranao aty? Ay ve le omaliny na tezitra ny lahy e. Ka za ve le sy efa adiny 3 kosa ny andro ialana efa lahy tsy tonga ihany dia ahoana mihitsy moa? Amin'io atsoina tsy mandray telefonina. Ataovy amin'ny lahy kosa ny toerako ka. Amin'io tsy fantatra hoe ho avy ve sa tsy ho avy. Ka tokony ny andro ny fotoana natongavaka ianao na tamin'ny firy ezy. Maninona? Ka zaniko. Fa inona mihitsy moa zany ny fiheveranao anaka? Mba mieritrereta ihany ry Ritsa. Ataoko ahoana zany ny andro ianao amin'ny firy alina? Tamin'ny 5 no ny rava dia efa tamin'ny 7 alina vao niala teo amin'ny toerana fanaovantsika fotoana. Dia zao dia ianao indray ny tezitra. Maninona hoe? Hatram'izay adiny 5 ary vitanao ny andry nefa zay adiny 3 kely be dia ka efa ho lava kosa angeny ianao Ritsa e. Ary mangina ianao asivy ranomasy miteteny eo na dia goty kely ray fosiny aza dia ho hitanao tsara zany hoe anarako zany hoe Ritsa tena anao zay Efa diso fantatro loatra raha ianao Ritsa. Tsy vao zao ianao nanao an'izao amiko. Diso manao tsinitsinina na loatra ianao. Sady ny zavatra tsy hainao Inona indray? Inona ho atenena? Be voka indray
Angakaikana rehetra ritra. Ahoana tsisy nanaraka lanaka ty? Sasa matahotra ianao fa tsisy nanaraka izany ahy e. Tsika nefa satraty. Ary natao lainina koa ary ty zasy ty zany. Sao dia mba amin'olona ary. Ka ohatra ny tabataba to tonga dia nitroraniko aloko. Sara zamanay ianao fa tsy maty zany io fa torana fotsiny. Ary mba angakaingana raha ampidira ato amin'ity efitra ity fa tsy tiako mantsy raha tratran'ny Diamondra. Fa ono tsy ela ny anaovantsika an'ity afery ity a. Tsy ela zany io fa inona koa ary ty ataony ty ohatrany be fanontaniana be koa ianao a. Mino a? Fa raha vao maray antso avaty amintsika ny ray aman-dreniny io. Tonga dia mandadilady ty amintsika tsy maintsy tonga dia manome vola izay tediavintsika. Mba mataiza aloha nahitany lahany ty sasy ty. Sady mba fatory aingana netsy. Ka zanak'ilay koa izay anay miseho amin'ilay be izay ty a. Dia alova toa dia fahaizana kely mihitsy momba an'lery. Tray, tsy olona kaikelina loatra velo ty zany. Fa nareo ve ahoana e? Sady inona zany ny rarahinareo an'izany? Tsy tokony ny rarahinareo no mbo maty. Fa ny henany no hoanina azonao. Vola be ohatr'izao kosa verazo. Volana ty. Eny araba dia efa matoky an'lahy zaniko. Dia ty le numéro lony. Ao ara ve. Ty numéro an'le olona dia atsoy. Tsy maintsy ianao manko miantso azy a. Fa raha vao mifeo ako tonga dia fatany. Ok, aloha atsoko mihitsy. Anao tonga dia efa atsoko. Kery. Dada, fa maninona indray moa zany ilay efitra ray ao Antsimony mihidy be ohatran'io? Sady ohatran'ny maheno feo an-jaza mitomany a? Io ndray fa nomboko kalakely ty sy ny sikotsikotra. So iverinao fa mahavelona atsika raha ny karama vary masaka raisinao isam-bolana. Ka tsy misy rarahiko an'izay aferanareo any ry dada. Fa ilay izy ampidirina ato trano mihitsy kosa ny tsy mety ka? Manina raha apetraka any amin'ny tombonareo any? Anka io anie tsy misy idirany deva fa mba aferanay sy ritra mitokany. Ndre, fa hatramin'ny oviana koa nareo sy ritra ny misy hoe mitokany izany? Aza be fanontaniana ranga. Allo zany anay. Fa ono mba manahoana marina aloha ny fiarahanareo sy ritra ty. Fiarahanay sy ritra ahoana moa zany no tiany dada ny taniana ka? Ka tianareo lany andro fampitarika eto serotiako. So toko mba iroso miraharaha amin'izay. Tena marina angambany dia tsaratsara kokoa raha izy mihitsy no anontaniany dada. Ataoko fa mahay miresaka sy mifankahazo tsara ihany nareo. Ka ny hevitro anery Diamondra mba tiako anontaniany. Tiako fantarina. Raha mba fantatramako ry dada ny aminay sy ritra. Fa inona mampiasa ny sainao ry Diamondra? Tsy misy ninina rery dada. Fa ianao zany dia tsy maintsy andrasana foana ry ritra. Ela be ohatran'ny ninona. Ohatran'ny vao tonga koa verangano banty fa tsy haina amin'izany menimeno izany sady. Fa efa vita homana koa nga ianao io? Efa elako. Miandry anao fotsiny aho sisa. Ay, fa rapainina angao? Ie, ao anefitranony eo izy. Andraso vetsivety aloha dia hoany fa tsy. Miverena ianao aty fa mbola mila miresaka tsika. Verina hoana tsy azoko io tsy mila miresaka amin'inona e. Fa inona ary ty mifampisitrisitiny ty? O ritra, fa sao dia mba tsy olo-tianao tsony koa raha fiveranao anaty amin'izany fomba fiteninao izany. Ka inona ny tianao resahana fa ela be ary? Ny tiako resahana dia izao. Atao ahoana ihany ty zazy ty? Atao ahoana ihany ty zazy ty? Ieko. Ka efa hoe esorina ohatran'ny mazatra ka inona indray e? Fa angamotsy efa izay miprograma antsika androany. Ka dada nresaka tamiko hoe tokony anao dingana amin'izay ontsika. Fa le dadanareo iny ve mitapo sa ahoana e? Mitapinao ahoana izy? Fa angamotsy efa betsaka ny dingana vitantsika matoa tonga amina taon'izao fanalanja zao hatrany e. Ndray kosa izany mba atao etsy-hainao ritra. Ka izany ka betsaka ny zavatra natao. Sady izany tiany dada tenenina fa ny apakaranao anao ho vady. Dia ataovy tonga any am-podi-tsofiny hoe mbola lavitry ny afo engo kitay. Azonao?
Riza, fa sao dia mba kilalao raha fieveranao anahy. Na hoe sao dia heverinao fa sarobakoly ka ataonao amin'izay tianao hanaovana anazy fotsiny. Janondraka ilay ranomasy fa inona ary ty? Raha dada aloha mahainao an'izany teninao izany dia asa izay hanaovany ianao. Inona koa raha iny rolon azany? Ary mba ianao mandehanako iresahako aminy aloha fa tsy. Fa inona aloha izany resahanao aminy? Tsy taitra ianao tsy momba ny raharantsika fotsiny aloha. Dia raha tsy raharantsika dia inona izany? Aferanay izany tsy sidiranao, zay. Ary miomana ho voaka ho aiza amin'ity andro alina koa ty dada? Misy fotoanako miritsaka. Amarana an'ity afera ray ty mantsy zay. Ary le zanak'olona tazominareo io atao ahoana ka? Ka io mihitsy no farananako. Fanga ovoloana? Akana vola, tsikandray tsy mandoto tanana amin'izany. Zay aloha fa sao dia tara idio tsara ny trano. Asa vonona ny telefony ndry dia asio feony fa miantso ndry rehefa ambavady. Ory dada, ninny mba mitandrema tsara ihany no izany aza fa lahatokana angeny ainy tsy tady ianao rikala ny rôlona ndray tsy maty zany mba manaitrana koa aloha le tenin'ny dada teo iny ka tsy mandoto tanana amin'ny famonon'olona hono izy. Ary tia zaka za izay mamon'olona amin'ny fanalan-jaza foana. Dada raha heverina olon-dratsy nefa mahatsapa fa tsy mety ny mamon'olona. Dia tena tamana amin'io asa ratsy tokoa moa izany dada. Izay tsy inona fa io asa ratsy ihany na tapaka lalan-dranony eny ka mitarika amin'ny fahafatesany. Nefa ne mba olona tsara asa ihany dada taloha niasa tamina restaurant lehibe izay izy taloha. Fa izy tia rairaisina namalabotro tao ampiasany ity nahavoaroaka anazy taoko. Tsy nahay ny onona tamin'izay teo am-pelantanana ka zao nefara tamin'ny fanaovana asa anjiolahy zao. Inona tsy moa ny aza tao fa dia tsy maintsy miara-miaina aminy amin'izao. Raiko foana koa inona ratsy na tsara. Ary aleo matory amin'izay ka. Aleo atoko eto andao ampandrina eto ty telefoniny ity fa sao dia miantso eo izy ka tsy ho henoko. Tomaneny sahady koa izany findayako izany. Izay sahady ve dada dia tonga? Andraso hoe tena izy mihitsy tia miantso ity. Allô? Endry efa ho avy dada? Ianao kory dia mola mba ela vao mamotrano Hita ho ako. Mamalamalaka kely rehefa mamotrano fa inona ary ty? Tena azafady rery zareo manao andriza. Sao salama tsara sao akia. Ary aingana idio tsara tanolo dia mondra. Endry ry dada? Ary mba sokafana amin'izay ilay izy rehetra fa mainka ho zaraina. Sary matahotra ianao fa inona ary ty? Ao fa sokafako ary. Anara. Zany izy zany. Ohatray, ary ino reto vola be reto? Zao akiny vokany rehefa miasa mafy Manso, izany hoe ireo vola ireo izany nitakalon'ilay zaza nitazominareo tato? Oui, mazava ho azy. Tena mba sanareo ka. Fa ilozako rahareo fa andeha atory Ohatra hoe azady ianao Stavandrimandry koa raha andeha atory ianao ve? Ianao koa tsy azoko mihitsy mba hoe vonina anisan'ny reto vola be reto vera angatsy. Fa sori rôla. Ay mino. Ohatra mahay miara-miasa mihitsy tsika senao Maninona raha tonga dia istatsika ny deba fa tonga dia manderery amin'izay tsika manomboka eto. Hitako hoe mety tsara mihitsy amin'ny fiarahantsika sanao manao fery. Sa hoana? Ka le fomba elana aminy zao nohatra ny mety ho sarotsarotra kely raritra. Hony? Ny fitaovam-piadiana ampiasaintsika mbola azo daholo.
nananaovantsika anty aferitiaranga mbola anykeve sy rehefa vonona fotsiny ianao a tonga dia mahita vahaolana ny amin'izany tsika aloha diniana tsara aloha ny amin'izany aloha sy loha mba zarao aingana le vola fa maika tory Efa adiny firy angany indrasako ny rijateto zao izy tsy tonga ihany ny andro dia efa mivalo sasany alina raha andeha hodindray aho zao dia ho tezitra indray iny sady tsy latraka koa ilay ho vazavazainy sy ho daroany eto ka dia nefa raha hijanona ny andro tia me alina ihany raha sanatria maninona tia dia ahoana aleo aloha andramana tsona indray fa sao dia mba efa mandeha finday ihany ka mbola tsy tranotrantso foana toa inona re izany no ataoko ny busiko dia efa tsy misy tsony raha andeha dia tsy maintsy andeha tongotra izany andeha ody tena efa tsy rarony tsony kosa rangaza ho ataony ridy izao ka ekeko ty anao fa na izany raha tsy tokony hararotona ohatra n'izao kosa de ary misy moto tamin'ny makatihiny izany rekako ianao raha sanatria moa izany ka olon-dratsy io dia ahoana iny ara fanojanona manahoana ianao miandro olona angasa ka tsy miandro olona fa miandro bus miandro bus ie kanefa ny bus mandalo eto anie raha amin'izao olo zao tsy isy tsony tsy mina fa miakara dia andao tirika ianao zay vao tena loza marina fa maninona koa ary any nandainga fa tsy nilazaiko azy ho marina hoe miandro olona dia ahoana inona izany no ataoko variana be ny ianao zany ka ahoana hiaraka amiko ianao sa mbola hikiry andro bus ety any fitsinjovako anao vehivavy kely io ny nitondrako anao ka aza mataotra fa tsy ondratsy akory aleo fa hiaraka aminao ary ahy zay ianao dia saika tsy nentina teriko mihitsy ianao ihany fa ny tany efa tsy milamako dia tsy matokitoky olona tsony ve ie eny tsy meko tsiny ianao saingy na zany ary ataoko ahoana ary ny amelanao rery teo nefa mba misy azoko atao ihany fa misaotra besaka anao aloha na izany azy ary mangatsika nga ianao ny tomangovotra be ambeko anao ny akanjoko sao dia tsy metiko oako zao fa tsy maninona ianao ary efa nisairaniko ty ve dia anao so ihany kosa ve dia anao so tapany tiany akanjoko anao fa zay dia tsy nanaiko mihitsiko tena diso misairana amiko loatra kosa ianao zany tsy misy an'izany re sady tsy azo atao koa nge mamena so amin'izay tokony omena azy raha azo ny tanaka atao ihany zay aloha eny ary fa dia anaovako izany ty loko tena mangatsika sady malailo koa nge raha tsy mety mandray fanapiko ianao zany ka andao ary andeha amin'izay tsika andao ary tena alina koa vao tonga ty an-trano soa aloha fa nisy an'iny lehilahy iny fa raha tsy izany angamba dia asa izay nahazo ana engany aka mbola tsy midiny dada aloha ny trano oay rija izy iny lehilahy nanatinao teo ambavady iny izy ino fa maninona koa raha tsy fangafangatanana ohatran'izany ianao mangina mbola inona ty davinao izy iny izaho isa sipanao iny sipako ahoana koa
raha tsotra anao ako ianao variana amin'izay mahavariana anao any dia tsy tonga nakana dia rehefa tsy tonga zany nakanao dia nanararoatra ianao hoe nakalela hafa sady misy antony matoa tsy tonga nakanao ka rehefa tsy tonga nakana ianao dia tokony mba miteny sady amin'izay mbola tsy tratra antsokoa rehefa atsola ka mbola misy zavatra nataoko sy ny rainao fa zao alohany akanjoniza moa izany anaovanao iny ohatray marina loza fa adiny tety amiko ny akanjon'ilay lehilahy teo manontany anao ange ary dimondre akanjoniza ho ahy iny anaovanao iny fa tsy valianao le izy ohatra ny lazanao mianahana fotsiny inona moa izany nidiranao amin'izany ary mikisana koa ianao andehanako fa ay ary efa manatra manonohatra ianao zany dia manatra mamano valy koa ankehitriny ka efa tsy rariny tsony ny ataonao riza niezaka nandevitra foana hatramin'izay sady amin'izay ianao efa diso indray mbola tezitra sy mamono ohatra fa ino zao ry zareo fa misy inona ritra ny to lasa miritina be ohatran'iny dia mondra ka tena tsy menatra kory ny zanakao naterany rafilahiko teo ambavahady teo zay aloha fa andeha koa afatsy mbola olo tianyriza ihany arava mifandraisany anasa iny hatr'izay ny rahana izay dia tsy mba manana marina izany mihitsy eo anatrehany fa nyloza koa aloha dia ny akanjon'ilay lehilahy iny adiny taty amiko dia atao ahoana moa izany io akanjon'olo io ory diamondra vao aloha titrantiva mila miresaka sika fa misy inona ry dada mandrosoa ianao mandrosoa dia mampitomany ianao aiza koa azy mitomany eo aiza mandanga fa inona aloha ny olana misy eo aminao sy rija tsy misy olan'izay ka ary izy izany bandina anaty tranao izany bandy ahoana ry dada olona mba niantra na fotsiny izany ay ve aleo izany fa sy nitolo isakafa tonga dia mandeha ny dada fa tamy ihany rehefa avy eo raha tsy diso aloha dia tena tia mihitsy le trano nanaterako an'ilay tovavy iny alina dia ato izany zareo no mipetraka raha araka ny nambarany ako ohatra ary totra misy olona mamofa fahady ary izany isy olona ivoaka izany io engane mba le tovavy kely nateriko alina izany ohatra arisako ary le zalaty izany fa izy ianao hoe manao tompoko manahoana ianao mitady olona mipetraka ato tompoko ka olizy izany tadiavinao izany ny anarany aloha tsy fantatro fa ohatra ny hafahafa koa ianao izany sao dia mba diso azy resy ianao rangaty tsy diso ady resy tompoko fa tena marina dia nisy vehivavy sedratratralina izay nateriko maly ary tao tamin'ity trano ity mihitsy natorina hoe atony izy no mipetraka izany nefa misy zavatra tena ilaiko azy maika mihitsy ramose misy zavatra dimy izay manko any aminy ka tsy hitako izay ataonao ny amin'izany tsy misy n'izany vehivavy tadiavinao izany ato ka raha tsy mampanina re tompoko dia mba meo azy ary ty larany findaiko ty ato mihitsy izy manko no mipetraka dia mba tena anazy hoe ilain'le olona nanatitra anao maly alina hoy izany zavatra izany hoe inoko fa tonga dia fatany izay raha vao miteny an'izay ianao mba miangavy re ramose ok re oray ty fa ao ataoko tonga ny avatra sotra tompoko tena mialatsiny fa nampiandry anao ary tovolahy tsy manina fa voaingana koa ny tonga teto ay ty ary le akanjonao
raha le akanjo fotsiny aloha dia nafoko anao fa tena nisy zavatra sarobidy be tampoka adiny tato anatin'ity postiko. Engany mba tsy hitanao fotsiny tato anatiny. Tena efa natahotra be mihitsy hoe tsy hanome anao ny larako le raha misinandray ateo am-bavahadinareo iny. Izany ve dadanay iny ie tonga tsara raha ny afatra ko. Eny mety hoe amin'ny mahazanana anao mihitsy angamba mety nahasarotiny azoko. Fa tena mialatsiny re nanome fahasahiranana ho anao ry iza tokoa moa. Oay ay tokoa moa tsika mbola tsy mifankahalalana akory. Aty amondra re ny fiantsona. Faly mahafantatra anao zany. Za kosa no tsy lavo. Tsy lavo ie dia za koa faly mahafantatra ny tsy lavo. Fa raha tsy mampanina anao aloha dia mba manasakely anao mba hiara hitahita amiko sady hosorako ama ihany koa zany. Dia ianao indray ve no hisaotra anahy? Sao dia mba mampatsiahy anahy ary ianao hoe mendrika fisaorana ireny vitanao tamiko sy nanavotanao anahy tamin'ny andro alina be ireny. Andray kosa tsy nieritreritra zany efa tsy mampanina raha tsy mety aminao. Zafady re raha mampalelo anao zany teniko izany e. Tsy maninona fa andao ary. Tsy lavo ny anarany. Afara samy lehilahy izy ka. Tena hoe any aminy daholo ny hatsarana rehetrarehetra. Na endrika, na bika, na toetra. Ninonninona e? Fa maninona raha ny tsy mba tohana azy ritsa. Za koa no adalaka. Efa hoe ny ray ritsa dia ny ray tsy lavoko hitovy ahoana moa. So ihany koa aloha fa adiny taty ny akanjony fa ratsy izany. Tsy tafahoana tamin'ny intsony aho. Ohatra fa ariana mieritreritra ny tsy lavo eto fotsiny dia tsy reko akory hoe mahanenika ny telefonako. Oay, sady tsy lavoka ity. Allo raisina. Allo, manao any dia mondra. Salama tsara fa ianao manao ahoana? Salama tsara ihany koa ka. Tsara koa zaniko. Ka inona raha hono vaovao e? Tsy misy fa mba nahatsiaro anao dia ny antso e. Zany. Ay ve za ty mba misy mahatsiaro ihany e. Fa nahoana kosa moa e. Fa Diamondra. Tapakely vetivety aloha tsy lavo fa miantso dadanay aho. Andreraka koa angaro dada ka. Diamondra! Ho avy rery dada. Dada koa anga mahasositra mihitsy ka. Zavatra tsy misy dikany kory kainy ny etsony anahy. Sao tapaka fotsiny resaka izy tsy lavo. Sady tsy namerina ny antsotsony koa izy. Ary sao dia mba tezitra arany. Aleo ranga bipena. Zay mihitsy. Oay, toa tsy tratra antsotsony. Andraso hoe averina fandrony. Nahamono telefona angamba ny andry. Ahoana koa ary izany. Aleo ranga matory raha izany ka. Ary andeha ho aiza amin'ity ampisabotsy anao ry Diamondra. Misy fotoana ka manolona izay ry dada dia andeha hamonjy anazy aho aloha. Ka irijany ho avy eo e. Ay tokoa. Lazao fotsiny izy raha manontany hoe lasa ny asa izy hoe. Dia raha tsy hainana any am-piasany ianao dia ahoana? Sady olona iza koa moa zany ny fanao fotoana aminao zany e. Sa le tovolahy tonga teto indray mandery?
tovolahy iza koa izany. Aiza moa dia daly ianao ry dia mondra lasa ho any marina hoe izy iny lehilahy iny. Fa nga moa tsy efa nolazainy ianao momba anazy ka. Lasa fotsiny izy hoe nanatitranao hony izy dia nisy zavatra adino izany tany aminao. Ka tsy misy nininareo aminay ry dada fa mpinamana tsotra fotsiny izay Zay fa ilaozako aloha dada fa sao dia taraiky be eto ka. Sady tsy kotratra nydrizy eto Ndao ara wa. Fa tena marina ve zany tsy lavo Ka tsy mba tsapanao tamin'ireny fihetsiko ireny kosa ary ve zany Tianao ny tsy lavo. Dia ahoana zany ny ataoko amin'izany? Eny na za koa ary aloha tsy hafeniko fa tena babony tanteraka Saingy atao ahoana zany Rija? Ho sarahako sa ho atambatra izy roa? Tia mondra. Fa tao variana be ho ianao Eny, azafady raha ohatra ka hoe nisy tsy nety taminao ny teniko teo. Tsy misy an'izany fa ianao koa zany. Fa aleo aloha mba heritreritra kely ry tsy lavo Eny, zoanao nge zany tsy maninona. Miandry anao foana na ovinana oviana. Raha mba fantatrao mantsy fa satriko raha ho valiana iheny zao dia zao zany saingy fomba ihany aloha ilay mody mieritreritra ko. Fa zany aloha ihany mba ela koa ilay sakafo vao tonga. Mety mbola karakaraina be ngambako. Ka na izany ary anie tiany ela loatra. Mbesaka tsika ary tia fa lasa lavitra be mihitsy. Eny tokoa Hoay iny efa tamiko kosa ilay serveur ko. Zay ve raha ngafo vao tonga tsy. Io zany mba taizandroandro dia mondra. Ny asako? Nga tsy nolazainy dadanao zany? Tena zany tokoa ve ny tena marina. Fa oviana ry mbola nandainga taminao ka? Ndrindra malalako. Ary ianao io koa nga tsy hody. Efa mivaly sasany alina nge zao Tsy mody efa ohatry matory aty androany ka. Misy programa anay dadanao zay atao rapitso. Dia aleoko tonga dia mijanona aty aloha. Amin'izay mba miara-mainga maraina izay ko. Fa programa inona indray zao zany? Aferanay manokana zany fa inona ary ty toko tsisy idirandry zany. Ve? Fa zao ary Rija. Misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao. Tiako apetraka aminao? Eny ariko, alefa sao fanontaniana fa vonona koa any amaly azy. Ianao marina ve hoa tena tia anasy vonona haka vady anahy? Zany koa vizery dia fanontaniana tokony apetraka. Ka mba maka toky ihany aloko. Andrasa aloana ho any amin'ny vese vetivety dia ve toy izany ny resantsika. Indray aroka. Nenao izay ry tsy lavo. Mba tena tiana tokoa raha ve ianao sa hoe sanatrika fititaitaitra amboloha any fotsiny. To te anaiky anao aniva sady matahotra koa fa sao dia vao maika hampitombo ny ratrako sy ny olako ny fiarahako aminao. Raha ny zavatra entiko amin'ny Rija manko tena efa mila tsy ho zakako tsony mihitsy. Ary misy miantso ange zany finday an'ny Rija zany izy koa tia ela be any WC aniko. Aleo tsy raisina fa aleo miandry anazy ihany ka sady tsy efa ho avy ve izy izay Eny kosa ny fatapakako. Ary namerina ny antso indray ilay olona. Dia ahoana? Aleo rangahy raisina fa sao dia mba olona mila vonjy ito ka. Aleo mihitsy raisina. Alô? Mbola tsy eo izy fa rehefa aveo mamerina miantso azafady na apetrao ny afatrao. Zany olona miaraka aminy ka. Fa ahoana? Maninona?
Fahalalana vaiza moa na ahafahanao mandray ny telefônina kory diamondra ka inona indray e mba mahalala fomba rianina fa inona ary tia satria ny telefôninako tsy vanina ianao Riza aika ia ampirafesinao hatramin'izay fa iza moa ny tenanao hoe nampirafy anao ay e fa ilay vehivavy miantso anao teo porofonyizany ilay vehivavy teo ohatray sy ny anao rangaha adalàna ny te handray azy teo sara leo andeha atory fa tsy misy mandeha matory zany fa aleo aloha zava-tsara ty resaka ty za tasitazoma aeto ianao fa tsy isan'izany mba ianao tsy hitako hoe inona zany mbola azavaina amin'izany e anjaranao mandinika zay malasa mba ianao e eny ariko anjarako tokoa mandinika madini ianao mety aminao ve ny toerana nitondrakanao ry tsy lava raha vainao aloha manasa tonga dia mety amiko foana sa toerana tsara be ohatran' izao kosa ve nitondranao ahy tsy ho tiako toerana tony milama tsy misy afa-tsitsika roriry ankoatra ny tontolo manodidina antsika moa zany dia ary mino fa tsy andiso ny eritreritra fa antony lehibe ny nanasanao ny safidy n'ity toeranyity mihitsy ary tsy lavo satria tena zava-dehibe tokoa no ambarako aminao anio sady ankinano avoko ray manontolo mihitsy tsy azoko fa ekinano avinao ray manontolo ahoana moa zany ohatra mampitaintainay ianao fa zavatra tsara aloha sa zavatra ratsy lizy arakaraka izay fandraisanao anazy no mahatsara sy maharatsy anazy ka maninona ary mora tonga dia lazainy ka zao ary rehefa nieritreritra sy nandinika lalina dia nahita sy nahatsapa hoe tsaratsara kokoa angambatra raha maninona ahoana re izany ny lazako anazy aminao asa dia mihafahafa be ohatra ny hoe milaza amiko an'izany zavatra izany ry diamondra vonina nanampina foana raha ohatra hoe misy ny olana sady ny tena Andriamanitra koa inge milaza hoe mifampitondra azy mavesatra ary nitanjaray koa mora zaka fa misy inona ary zany nieritreritra hoe zavatra fa mihitsy no nanasany aty tompo tsy maninona raha ohatra ka hoe diso fanantenana indray androany ary raha fanampiana no ilainy ahy dia vonina ny anampy azy araka le iranam-panakanto ray izay hoe tsy izay miseho an'io kory no maritra anao fa inoko fa ianao no mahalala an'izay masoa ary manaiky mifandaranao zaho angamba ary tsy lavo ty misy taratasy omeko anao fa zao mba iangaviako anao fotsiny dia aza vakiana mihitsy ty raha tsy tonga any an-trano ianao fa inona daholo izany ry diamondra mino fa ho voavaliny ny taratasy ny daholo ny fanontanianao rehetra ary tsy lavo dia anao ohatran'ny mipemistera amitra ianao tika eny tsy minara raha izay no hitanao fa mety fa inona raha ny tiany diamondra lazaina otry andraso eo dito aloha fa misy miantso eny ary raiso aloha otry ary to tena niataka lavitra be mihitsy tsy lavo nandray an'le apelina eny rariny aloha zany za ve moa olona tsy fantany akoroko fa raha amin'izao koa aloha ny trahatra ny Riza dia asa indray izay zavatra isy eo efa ahoana koa moa no ahitany anay aty efa nifidiako manokana mihitsy nyity toeran'ity mba tsy ahitany anay fetifety aloha ry diamondra ary iny ty masepitsepitra be anao tena tsy maintsy mandeha sao dia izao ianao mbola hijanona sa anko andeha koa raha izany ko inona no ataoko rery ety ka andao ary aloha andao
tena reraka zanka ipetraka kely nefa maninona mora somary mitapoka kely mihitsy zay mafimafy koa aloha iny asandroany iny fa naizany ary isaorin'Andriamanitra nanomesainy nanome hery nanome tanjaka ahafahana manatanteraka ny asa rehetra ary aloha ivavaka dia matory fa tsy handray sy asa mbola iandro rapitso na mety ho rehefa avy eo tapoka ary eny tsy tompony apitso fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra tompo misaotra anao fa nahatratra nyity ality indray misaotra ihany koa fa totosa tamina tsaka sandavany avokoa nikasaiko rehetra androany nefa mamindrafo ampoka amin'izay tsy mety nataoko taminao ary mangataka amin'ny fiarovanao indray amin'ity ality amen ary leo matory amin'izay valina tena alina koa izao za dia nefa reraka be mihitsy andry dia mondrary moa dia nilaka fotsiny nefa mba nanasa ohatra loza marina fa izay vao tsaroako fa kay mbola misy an'le taratasy tany amin'iny mbola tsy voavakiko akory raiza toko moa izany iny natoko raha tsy disa teo anatin'le paosina akanjoko kay ary aloha izany nitsangana indray dia jerena aloha zaiko savy rapitsy vao vakiny nefa ohatrany tsy mety zany ka raha mila fonjy amiko maika ave izy dia ho ampiandrasoko rapitso aleo jerena ranga tiany tsara valina taty kosa le iziko sofa mba tsy latsaka ary arinona ho ny voasoratra ato ho any tsy lavo tsy haiko ny fomba hitenenana aminao ny tsapako sy ny tiako ambara fa raha ho fitiniko ny tiako lazaina rehetra dia tsy manana teny afa-tsy ny eny ilay eny volona misedra izay mety hitranga rehetra miaraka aminao ilay eny tsy hivadika mandrakizay eny tena vokatry ny foko satria tiako ianao diamondra diamondra izany indray koa ary izany miantso vao maraina be izany izany ve tsy ho rija indray oe ay tsy lavokay laloha raisina allo bonjour diamondra malalako malalako fanga efa hitako lisika za efa nievitra nefa hoe tsy nivakinao loha mihitsy na adinonao zao ny fisininy taratasy iny aiza koa dia hoe zany iza malalako salama tsara veloanao ary dia salama loatra indray ary ana ianaonaoko ary ianao zako sa tena salama tsara ary tena vao maika ny salama be fa nysaikaitsiko anao dia afaka mitsinanao viarariva rehefa avy nyravy ianao ho tsy anainao za fa atao taitra be ianao sa tsy mety aka tsy hoe tsy mety fa za nge ka tsy miasa androany zany ve ye eny tsy manary fa aleo rehefa malalaka dia miantso anao dia mba miona kely tsika za hoana ye mety zay ka mety zay zay fa velaka ary rehefa somary mbola sahirana kely koa io masotondre dia bonne journée merci dia lako bisous loza marina fa tsy maintsy nandainga tamin'ny tsy lava hoe tsy miasa androany
Tsy maintsy mailo ihany kosa loko. Raha sanatria ka mitsainana eo koritsa dia ahoana? Aleo misoroka toy izay mitsabo aza ny fitenenana. Fanovakiany tsy lavy ihany ara ve ilay taratasiko. Toa faly sahirana malona ny zava-misy ankehitriny marina. Ary aleo aloha andeha hiomana fa sao dia ho tareto ka. Amin'ny firy tokoa ary izao. Ohatry, efa mivaly latsaka fahatelony ka izao. Tena ho tara androany. Dia tao aorianan'iny fotoanany famalina sy rijiny tokoa moa izany dia tsy hita mihitsy izy a. Na nandalondalo tao an-trano aza tsy nahitony. Dia tokony hoe izy indray ve izany izao no tezitra amiko. Tena mafy loatra kosa aloha vesatry nampitondrainao anahy ritsaka. Fa maninona koa ary mieritreritra an'izany. Mety hoe mbola tia anazy avy e. Dia raha tiako nefa izy dia inona no antony nanekeko ny fitiavany tsy lavo? Moa ve tsy fitiavana ihany koa nefa ne? Akarary andobe koa raha nga mieritreritra an'izany ka. Izay ahatongavana any an-trano izao no tokony atao fa tena reraka koa azany. Ny asa mafy nefa ny vavana azo tamin'ny fahatarana tamin'ny maraina iny koa mbola lavitra noho izany. Tsy hoenjana be indray koa hoe izao ny fisisihana busy amin'izao. Ohatr'izay raha nga nasaiko nitsenainy tsy lavy ihany aka. Nitahotra ny rija ihany izao mahatonga an'izao. Ohatry, dia montra. Oe, toa tsy lavo. Fa nga niasa indray moa ianao androany. Ka tena marina vao antso tapaka tany am-piasana ary tsy lavo a. Zany? Ie. Dia maninona raha ny tiany dia nitsenako ihany. Ka tsy te hanahirana anao ako. Izay indray ianao a. Inona moa izany mampifankatia antsika raha tsy hifanampika? Sa tsy tia andray ianao? Atia ka. Ka andao aterika ianao izany ko. Fa nga tsy nitondra moto ianao? Nitondra ka. Niriany napetraka riapitririly izy fa nisakafo tao amin'ny tsianao fotsiny dia izay no nahatazanako anao. Ay, ka andao ary. Karakara vao maraina. Dada matory maraina be taoko. Enao mihitsy izao ny sambasamba mba fo maraina be ohatr'izao. Aza te manala baraka kosa rery dada ka. Hita fa marina izany dia montra. Sady dada ary ve lehilahy lehibe io mahavita mikarakara dia izany indray no tsy ahavita. Ny fiainana koa ngery dada mivadibadika. Eny. Aleo mianatra dia n'izao fa tsy hay izay ao afarao. Marina dia marina tokoa aloha izany. Arona ary dada. Eny anaka. Raha ohatra moa izany ka amin'izao ry dada no misy mitady olona mahay mahandro be sady tena hoe tsara karama be mihitsy dia mazoto ve dada? Fa inona moa no mahatonga anao anontany an'izany anaka? Ka satria izany no tena talentanao sy ny anaranao manokana talohako. Ka zavatra efa taloha be izany dia mondra tsy amin'izao intsony. Izay misy ankehitriny izao no mila tehana sy hamafisina tsara. Izany a. Fa vadiko aloha ny resaka e. Fanakaza marina ho ary ijany tsy nandalondalo taty intsony. Efa oro-volana ange izay ry dada e. Ohatray, fa nga tsy nolazainy ianao izay naleny. Nolazainy anahy ve dia anontany ny dada? Fa mety anganareo e. Tsy haiko intsony izay hamaritana anazy ry dada. Fa ny fanontaniako tsy valianao mihitsy fa ny fanontanianao ihany izany no asesiko ao. Ka araka ny filazana dia hoe andeha haka-rivotra kely any amin'ny faritra any izy. Efe. Dia tsy nilaza tamiko akory. Tsy azoko mihitsy ngery dia mondra. Fa ahoana marina nareo reto e. Kana zako ary dada tsy mahazo. Tena
mafy loatra ny zavatra ampitondra n'iny olona iny ana ry dada. Ohatra. Tsy nanao afa-tsy izay namotika ny fianako izy. Mitony tsara aloha ianao dia tantarao ny zava-misy rehetra fa tsy hitako izay anampinanao a. Ka izao ary ry dada. Ka nisen'izany ary tena ninona nefa tsy nilazainao tamiko izany. Ka tsy haiko nanono ny tahotra, nanono ny fitiavana, nanono ny inona ry dada. Tsy haiko inona ny retako. Fa dada, tsy bedinao ve zara? Fa raha maninona? Raha ohatra ka naresany. Tena marina ry dada dia izao efa misy olona miaraka amiko any. Tena tiako izy ary tena tia anako. Raha izay aloha no mahasambatra anao, tsy afaka ny anao inona ka. Zaho anery dia amondraka tsy mikatsaka afa-tsy izay nihahasambatra anao e. Tsarovy fa mbola noho ianao no nanaovako an'izao asako so satria tsy tiako hijaly ianao. Nefa kosa tena azonao antoka ve fa anasitrana ny ratranao ny fiarahanao amin'izany olona izany. Zao mantsy ka sanatria vao mainka mihoatra lavitra no nataondritra no ataony aminao. Azoko antoka fa tsy hanao an'izany izy ry dada. Fa ny olako fotsiny dia matahotra ny rijanga ahy e. Matahotra fa raha sanatria ka fantany fiarahako amin'ny olon-kafa dia angambany aho vonono faty mihitsy. Tena diso tena loatra kosa riza ry dada ny tena marina. Ka zao arano izy ry Diamondra. Ry dada. Raha toka tena tianao tokoa izany lehilahy miaraka aminao izany dia mba asaivo makaty izy. Raha ny amin'ny rizandray aza matahotra ianao fa vonona ny anampy anao fa na izany kosa aza nefa aiza mbola atao fantany aloha ny fisian'izany lehilahy miaraka aminao izany. Misaotra betsaka anao ary dada. Aleo fa hoentiko ity izy. Fa andao amin'izay aloha tsika mianaka hisakafo fa efa vita ny sakafo ane. Andao raha sady efitra nefa noana koa izany Tsapako tena sambatra be mihitsy atao anatin'izay fotoana ny rahantsika izay ry tsy lavo. Izany Fahasambarana izay mbola tsy niainako hatramin'izay mihitsy. Ka izay fahasambaranao izay mihitsy ny tena fahasambarako ry Diamondra. Tianao foko manontolo ary tsy misy ambadika. Eny ny tena Andriamanitra mihitsy aza nge no milaza hoe aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy Sady tsy misy tsara mihoatra ny fankaty Ka izay any tiako loatra ngenao ry Diamondra. Ary ho tiaviko mandrakizay ianao. Za koa vonona ny ho tiavinao ary ho tianao mandrakizay ry tsy lavo. Saotra kio malala. Fa izao marina ho ary tsy lavo Ndresaka tamiko dada hoe mila makany aminay hono ianao. Fa nga efa andresanao azy nga momba antsika. Efa andresako. Sa tsy tokony lazaiko anazy nga? Ka zako nga moa ny teny an'izany fa mba fantana toy ny fantana rehetra fotsiny Eny karaha vinary no tokony akantsika. Izay fotoana mampalalaka anao dia mety foana ka. Aleo fa hoteginika anao rehefa afaka makany Ary ohatrany manenana izany telefonina izany. Sa anavy Eny tokoa. Anaty koa ka izany. Ary toa iretsy tia miantso anaty. Dia ahoana izany? Ho raisina sa tsy? Andriamanitra, toa mangovotra be izany tanako izany. Soa aloha fa efa mifafaka tato anaty repertoara ny anarany. Ary toa mihanahana fotsiny ianao fa tsy niraisina le apelle. Ka olona tsy fantatro tiako. Olona tsy fantatro? Sady tapaka ary le iziko. Ka ianao tsy inona ela be mandray azy ka izany tsy ho tapaka. Io ny ianao fa namerina ny antsondray. Inona ary ty fa raisa rery Diamondra sao dia mba olona milanao maika io Marina mafiaramba sandra anito.
tena mba tsy napoziko hoe hiantso tampoka ohatr' izao koa ritsaka. Tahak'izay natao lisy tanoara. Ohatra ary toa tsy niraisiny. Efa niraisiko aho fa olona mibipa fotsiny kainy ianaoko. Ary aloha raha anaty telefony ity tonga dia vonoina mihitsy fa so hanondrana eto ndraika. Izay dia mitady anembatsembana amin'ny fahasambarako indray ianao Ritsa. Saingy tsy ho azonao amin'izany intsony ahy e. Afany taloha. Mba hanao ahoana reny toy an'ity fiarahana sy tsy lavo ity? Eny e, izy aloha hitako fa tena vonina be ny Roso miraharaha mihitsy e. Araka ny resaka fanaovan'izy dada tamin'izy taty iny. Sady hitako hoe mifankahazo tsara mihitsy izy mianaka. Tsy lavo koa moa tsy niandry fotoana ela fa taoriana kely n'ilay nitenenako anazy iny dia tonga dia nakaty an-trano avy hatrany izy. Fa izany io ihany fa ny aminay sy Ritsa moa izany ahoana? Variana be ny malalako. Way, Ritsa? Fa toa kakapianao mahita efa ahoana? Ka tsy napoziko. Ary iza napiditra anao tato? Ohatry ny hafahafa be kosa amin'ny fanontanianao izany a. Fa manomboka oviana indray moa izany ny Ritsa ny tena hoe miandra-pidirina vao miditra ato e. Manomboko izao ko? Manomboko izao? Ie? Ohatry ny hafahafa be ianao izany dia mondra. Fa ngahy ianao aloha mbola tezitra amiko e. Fa tokony ho faly aminao aho izany. Inona koa ary ty ataona ty? Aza manao an'izany ianao ry malala fa inona ary izany? Misy ilainao anandray angamo izany? Mba fanontaniana inona koa ary izany fanontanianao izany? Sao dia mba tsy olo tianao tsony ary mifandraisanao anaty. Sa zao tonga amin'ilay fitenena hoe mitonatona ohatry ny vinany tsy mare fosa. Tsara rehefa mahatsapa tena. Zaza mba atao an'izany kely dia mondra. Tonga dia tsory rehefa tsy tianao tsony aho. Ka tokony mbola mendrika fitiavana ary ve ny nanaovanao anaka? Ay kosa. Eny ary. Andeha. Ara za mitaditady antsony ianao. Sy mandeha any e. Ary aza karatoka mafy be ohatr'izany koa ilay varavarana. Sao dia heverinao fa hoe hanambitamby anao foana ary aho. Misy fetrany koa nge fandeferako e. Ohatra, ary tao miverina indray? Misy adino nga? Fa tena zay ve ny teninao farany e? Zay ny teniko faraniko. Tena zay? Efa hoe eno ohatra. Eny ary fa andeha zany e. Saingy dinio tsara dia eritrereto lalina tsara koa. Fa dia ny fiarahantsika ve dia ho ravany anatin'ny indray mpimaso fotsiny e. Na izay fiarahandry ny firy-taona izay kosa ary dia mondra. Mandehana mihitsy aloha ianao mandeha ka? Mandehana hoa ianao mandeha? Dia andeha zany a? Eny ariko. Veloma malalako. Tsaro fa tianao foana Ritsa. Ny antsamarina ny dada ho maly ry Diamondry. Kodry, Diamondra? Hoe maninona ao izy ianao? Fa ianao ohatrany hoe tsy ho samy mihitsy. Fa mararaka ianao sa maninona? Tsy marary izany ako. Fa maninona fotsiny ary? Sa misy mampiasa sainanao? Tsy misy mampiasa sainana izany ry tsy lavo a. Ala tena fianana ary malala. Tsy mino an'izany aho. Aiza ve ka efa firy tamin'ny resaka nataoko ny tsy nisy niditra tamin'ny lohanao akory? Tsy lavo koa, efa hoe tsy maninona aho a. Eny, dia mbola tsy lasa lavitra aloha dia izao e. Sao ajanona ary ny raharahantsika. Maninona? Fa ajanona ahoana moa? Sa tsy tia anandry nga ianao? Za ary matahotra hoe sao dia mifanohitra amin'izany ny zava-misy. Ianao ve adaly e? Matoa nanaiky anao hatrany amboalohany dia vonina izany.
Sady ny taratasy angefa kely sisa dia vita daholo ka inoatry ny hafahafako. Malala koa izany. Efa hoe tsy hafahafa izany aho ao ary fa miainanao foana amin'izay ary aho dia izay vao iaino efa hatramin'izay mihitsiko. Fa izao aho efa tsy andrika riana izay ahatongavan'io andro lehibe ireo amin'ny fiainantsika io tsy lavo izany fa nazako ary nge tsy mandry fa apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra kia. Mila mivavaka mandrakarivotsika mba ho tanteraka soamatsara izany. Izany mihitsy. Sady tsaroa fa ny ratsy koa ange tsy kely lalana ary diamondry. Tsy voatery ho faly amintsika avokoa ny olona. Izay aloha dia marina raha mbola teto mantsy tada sy neny. Izay indray ianao mila manaiky ny lahatra tsika malala. Efa izay ny anjaran'ny zareo. Eny marina tokoa izany saingy mba natsiaro fotsiny aho. Valozanao fa lovaina ny resaka ka. Dia ovaina inona rony ka? Mety foana izay anovana azoko. Izao ary izaho mahita. Inona marina hono ny asanao izy dada fa adiny ange hono nanontany anao tamin'ilay ianao nakany aminay iny. Izy koa moa maika be dia tsy naharesaka elako. Be nanontany an'izany izy. Sady nazako aza ange mbola tsy mahalala ny asanao kory mba hafahafa koa ianao ry diamondraka. Tsy fantatro akory ny asako nefa ianao dia nanaiko vadiko. Ka izay ilay hoe izay tia adalako. Tsy nirarahana izay tany ambadika tana fa ny fifaliana sy fahasambarana natolotra ho anahy dia ampy anahy. Izany dia ahoana izany raha hoe olon-dratsy dia maninona moa? Misy ve ny tena olon-dratsy tsy ritsy? Nefa dia vitako ny niaritra tamina nandritra ny firy-taona. Izay ihany koa tsy irarahiko izay asanao tana ry tsy lava. Tsy liana tamin'izany akory ary amiko rehefa voky fitiavana dia tsy misy irarahiko n'izay ambiny ihany. Fa to lasa saina be indray aho izany arako izany. Rehefa tsy olon-dratsy ara izay no mampiasa sainanao. Ny tena marina mpanera no asako. Mpanera inona koa? Fiara, trano, tany sy ny sisa dia izay izany mahatonga anao misy miantso foana. Eny rehefa tena misy ny asa dia tena betsaka amin'ny miantso no rehefa tsy misy dia tsy misy. Fa tsy alefa tsika aloha mody amin'izay sahoana. Efa hariva be ny andro. Sady kosa ve? Izany mbola tsy tia aleto ny ilanao mihitsy Izay indray ianao ry diamondra. Aza maika rehefa mbola eo anilako fony ianao ary andatsika andeha amin'izay. Ndao aroko. Arina no mbola lehanao aty Riza? Ka malahelo andriako. Ka efa hitanao azy zao dia afaka mandeha amin'izay ianao. Andray kosa ry diamondry ny tena mifona kia. Mifona fa tsy hamerina ny reny nataoko taminao reny tsony mihitsy ahy manomboka izao dia tena najanry tanteraka mihitsy dia fa tenentsika dada hoe irosy amin'izay tsika, irosy amin'ny fanambadiana. Diso tara loatra ny fahatongavan-tsainanao Riza. Dia tena tsy hamelana mihitsy izany ianao. Mino fa efa mazava aminao ny tika tongavana. Aleo faranana ny amintsika. Tsy afaka niaraka aminao tsony diso mafy loatra ny nampitondrainao anahy Riza. Asa mba atao an'izany ankiry malala fa inona ary tia? Zange mbola tianao Fa za tsy tianao tsony. Dia tena zany ve ny fanapa-kevitra Efa taminy ianao taty farany any efa nilazanao an'izany. Tsarovy fa tsy mamerina zany fantaniako zany tsony Ka na inona lazainao dia tsy miova koa valiteniko Eny azy, zay zany fa dia ifankahitsika. Ndao fa lalana. Mihevitra angamby ianao Riza fa avery raha tsisy ianao tsy ho voahodikodinao zany tsony mihitsy ny lohako. Ary tsy alemy ao anatrehanao zany tsony koa fa na izany aza mila mailo ihany rery diamondra. Ny ratsy manko tsy kely lalana ozy izy tsy lavo izay. Mifankahita hontsika hafahafa izany
mbola ampidirana ho andriza ty ihany a? Ka mpiara-miasa anie zay ry Diamondra dia ataoko ahoana moa ny kapiditra azy ato? Ka na izany aza ka ny zanako zany no ambony sany fiara-miasa anareo. Fa nataony inona nefa ianao io? Tsy nataony inona ka fa rehefa tsy nanaiky niverina hiaraka aminy aho dia nanao farateny amin'izay izy. Zany eny fa na dia izany aza manany amin'izany ianao. Haiko foana ny mandamy mandritra inoko koa fa tsy haninona anao zany izy. Haiko tsara manko izy fa efa ely izay ny niara-ny asa. Fa hoana ary dada? Ny aminay sy tsy lavo moa zany ahoana? Ohatra fa maninona ny aminareo sy tsy lavo? Ka mino fa tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao riza raha mahalala ny fiarahako amin'ny tsy lavoko. Indrindra moa fa hoe hivady mihitsy izay. Ka izay avy tany rarahanareo atao ry Diamondra. Ezaka handamina ny saindritra. Eny ariko dia efa mahatoky any dada zany a. Arono efa mamana ahoana zao ny fikarakarana? Efa voazaranay sy tsy lavo avokoa ny invitation rehetrarehetra ka miandry fotoana sisa. Fa ny atahorako angery dada ka hoe sao dia sanatria ka fantatry rizy izao fikasana izao dia asa indray izay ho ataony. Voateo aniny teny taminao ry Diamondra hoe aza manany amin'izany ianao fa alamiko ny saindrija. Ka na izany azako mino fa hainao tsara manko ny toetra ny riza. Fantatro tsara ka. Eny zay fa aleo andeha aloha ry dada ka mbola betsaka koa ny zavatra ataoko. Andao ara hoentalana ianao. Allô, maheno? Bonsoir ny malalako. Bonsoir. Fa manano ela be vao mandray telefonina. Miala tsiny letsy fa mbola nanao zavatra kely dia tsy eny koa. Zany ka salama tsara ve ianao? Malahelo anao fa ianao ela be tsy hitako. Ka mbola saherina amin'ny asa kia. Angamba moramora izany hoe ambelom-bady zany. Zany moa izy io. Ary mandeha ny sira raha izany angahita izay eo mandeha fa efa fotoana kely nesa dia iona foana amin'izay tsika. Efa tsy androko ery ankizy izanyko. Fa ela moa tena tianao Ozy le teny izay hoe na dia ny ony marazaki tsy mahavon'ny avim-pitiavana. Zany fa efa ho lany krediako fa tafandrimandry dia izao aza tia mitondra mbavaka fikasantsika. Za nga mahay an'izany. Fa nga zany sarotra be. Ohatra lany kay le krediako tsy mahay mivavaka ho ny Diamondra. Eny Jesosy ianao rery ihany no nakinako ny fiainako manontolo sy ny fiainam-pitiavako. Ata ihany koa ilay malalaka iny ary sokafo masom-panahiny. Amen. Dado, inona koa ny ianao ry Diamondra? fa inona koa mahazo anao to tezitezitra be? Tonga dia lazao izay tianao lazaina fa mbola betsaka ny zavatra manahirana ny saiko. Ka resaka lavalava mihitsy angela izy ka raha izany dia mbola tsy manam-potoana. Aleo manaraka. Dada, fa inona ny olana? Lazahana aingana fa izy ary ny tokony hifanampy raha tsy tsika mianaka ka. Io moa ry dada mba lazao Nyvadiany riza ary Diamondra. Ndre, fa nyvadiany ahoana koa? Ka misy mission anay an'io alina nefa izy sady tsy tratra anjo no sady tsy mandalo. Ny olana nefa raha voajanona io dia tezitra mafy le bandy miara-miasa aminay. Kanefa dia efa nisy dingana maromaro vita. Dia ahoana zany ny atao amin'izany ry dada? Dia tsy haiko tsony rery Diamondra. Tena mifona ry dada raha sanatrika hoe zany nanimba ny asa nareo Ka ny fofonanao nga mo averina ndritsy. Ka inona ary ny azoko anampinanao Tsy vitako ny mieritreritra hoe noho ny nataoko dia simba hatramin'ny asanao. Zao fotsiny mba angatahako aminao aloha ry Diamondra. Avelao aloha mba irery andinika miadana. Ieriteritra an'izay tokony ho atao. Eny ary fa andeha zaniko. Fa eto foana ry dada ho anao
noho ny fitiavanao anahy dia niezaka foana ianao hatramin'izay nanao an'izay hafaly sy hasambatra ka noho ny fitiavako anao koa dia eto foana koa ary vonina ny hanampy anao amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'inona na amin'inona. Tena vonina zany ianao Diamondra. Dada, efa nanaiky kosa ane ahy e. Ka reny efa nomeko anao reny daholo ny toromarika rehetra fa aiza misy alatsaka. Ny ataonao zany dia maka ny volany amin'ilay ray aman-drenin'ilay sasa fotsiny fa olona hafa no manatitra ny zanany eo amin'izy ireo. Akoatr'izay reny efa nazavaiko anao reny daholo. Voaray ry dada, ao fa ezaka. Tena mbola tsy nisy ohatran'ity marina hatramin'izay ny ainako. Miaraka hiasa ny dada zany androany. Izany hoe hosolon'ny ritsa. Tsy misy azoko atao afa-tsy izay moa zaniko. Sady za koa tsy tia hampalahelo ny dada. Ino ty varim-bariny ty? Tsy mety amin'ny fomba fiasanay zany rehefa voniny ianao dia anaingo tsika. Efa miandray ihany koa ilay bandy miara-miasa amiko. Dada, dia ahoana polisy manaraka antsika ireo? Nakoa, petra be ty. Teneno aingany io namanao io milo ny fiara farako izay mafy fa ho tratra ito nditsika ary tady. Enao aza taitaitra fa aminamina tsara. Alefa sy mamaika ane tsy ripainsa. Tena nanenina indray ary dada ka. Ka nanenina azy ianao angano lasa soverina tsony sady niasa raha teo koa efa vita. Ny fiarovan-tena tsika zao mila atao mafy fa ohatra mitifotra kely zareo zany mba haingana anetsy zany fa tary teo anetsika. Tena matahotra ary dada ka. Le fiaranareo koa amin'io tsy misy jiro nefa ny andro alina sady maizina. Mba manginy ianao ry Diamondra fa manankirotan-tsaina. Tsisy nino mahita mihitsy. Zao raha sanatria mivarina any anaty asana zao tsika dia ahoana? Milamina ho hainao tena voatifotra amin'ny pneu antsika. Maninona? Le ty koa le tsy mihanahana dia ahoana zany ny atao ry dada? andao aloha tsika mody hivoaka daholo dia avy eo hita eo indray izay atao fa tsy misy manaiky resy zany eto tonga dia voany fiara daholo ataovy ambony ny tanana. Oe? Tandremo ny fietsika mahery fa tsy mitsity zay eto ray aloha dia tsy misy raisi-potsiny zany. Tena niendriko ny be indrindra ry Diamondra. Vao samba ny fe dia tonga dia tratra sahady. Va daholo tsiraray. Dia tsy maintsy gatra zany. Dia ahoana ny amin'ny tsy lavo? Tandremo ny fietsika mahery moa Melo alaiko moramora le basy ato ambalahako ato dia tonga dia hitifitra dia avy hatrany dia tonga dia milefatsy mihitsy kriatrany zay laso. Rosa fantifirin'ny polisy dada. Dada! 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 Fakaivenao polisy ry tsy lafo fa tsy mpanera kosa. Fa maninona ny tena andanga tamiko ianao? Mbola tsy any amin'izany aloha zao ny resaka. Mingavy anao amaly ampatsorana amin'ny fanontaniako. Mingavy anao ary tsy lavo mba avoty tsy mba mampalailonao ve raha higadra? Ny raiko efa maty dia mbola hogadrainao koa ve za? Manginy ianao. Sady sao dia adinao koa raha fa afaka herinandro angendra raha atsika ary tsy lavo olo tianao nge dia ianao olo tiako tsy hitovy amin'ny olona hafa mihitsy sady mianina aminao fa tsy olon-dratsy izany ary tsy lavo. Okizay ny rediredinao aloha madama kely. Inspecteur tsy lavo manoloana anao eto ka azay asaiko ataonao ihany atao dia mbola tsy miakatra aminao azonao zany? Iany ary tompoko rehefa izay no hitanao fa mety. Ka zao ary.
Jesosy, fa inona ry ty zavatra iainako ty? Mitady ho resy aho, tsy naposiko. Le olona metrahako amin'ny fitikisako, akay olon-dratsy. Tena vozona tokoa izay matotra olona. Tompo, ampio mba aizako mandray fanapa-kevitra. Voninahitra sa fahamarinana raha velakikatra ny Diamondra dia ahoana fahafahambaraka eo anatrehany fiarahamonina sy ny fianakaviana. Izany tsy efa malala fa afaka herinandro ny raharanay. Raha navitra azy indray nefa dia melika eo anatrehan'Andriamanitra. Sady ataoko ahoana koa moa izany nanambady azy. Vaky ny lohako e! Vaky ny lohako e! Dia angamba safidy sarotra indrindra teo amin'ny fiainako. Nefa araka ny fianianana sy ny voadina ataoko teo anatrehan'Andriamanitra dia hanao ny tsara hatrany aho. Ny eny izay nataoko ihany koa dia tsy afaka ho avadiko tsy mihitsy na dia ho sarotra aza zava-misy ankehitriny. Ho volazany tenin'Andriamanitra koa hoe aoka ny teninareo eny. Eny, tsy dia tsy. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Vaky ny lohako e! Andray ry tsy lavo a! Tena mifonao ve izany teninao izany? Raha tena tia anaty tokoa ve ianao dia na dia fitserana aza dia tsy mba misy akory. Tsy midika hoe tsy fitiavaka anao akory ny tsy firesako tsikombakomba aminao ry Diamondra. Izao ataoko izao ary ny tena fitiavana satria tiako ahitsy amin'ny tsy mety nataonao ianao. Izay tiana ihany koa nanarina izay hitsy ka dia hiteny aminao hoe manomboka izao dia manaova ny tsara hatrany. Tsy misy fiadanana ho any ratsy fanahy izany anery Diamondra. Ka efa miteny ianao ange aho hoe tsy fidy no anahy ho any ny anaovako an'ireny e. Mba ho fanampiako ny dada ny anaovako an'ireny. Sady voasambany koa iny. Eny e, manaiky an'izany asange rehefa miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo ry Diamondra. So aloha fa nisan'le rija namana ireny no tony tena sy ny laza amin'ny programanareo manaraka. Maninona? Rija? Ay ve ka izy ny tao ambadika ireny fahatratrarana anay ireny e? Tena tsy vaniny ianao Rija. Tsy nanaiky mihitsy izany ianao raha tsy potika tanteraka. Tsy lava, mba havoty re ahy e. Efa nanenina tamin'ny tsy nety nataoko aho. Mba meteza ianao na ianao fa dada ho any nanaovako an'ireny. Efa randraraka tany izany ry Diamondra. Fa manomboka izao dia say ianao mijoro amin'ny marina. Ikeko hoe rainao iny. Ary na alizingizina ianao hoe asan'le izy fa fanampiana fotsiny nataonao dia miloka ihany koa ianao. Izao ndrazaiko anao rehefa miray tsikombakomba amin'ny ratsy ianao dia namampanao ratsy ihany koa. Ka tsy aminao marina ny lelo dia mora aminao miteny hoe aisino a? Diamondra, olona tena nitiavika ianao ka izay ratra anao dia feriko. Raha misy manjo anao dia mba marary ihany koa ny haiko. Ka izay no anitsiko anao. Mbola tsy tarangy ianao raha izao manova famindra ry Diamondra. Mitary ratsy no tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ialana. Dia tia mpafantatra ihany koa fa miandry anao Jesosy. Akino aminy toy ny fiainanao manomboka izao. Tinoko fa tena hanampy anao izy hanamborana ny fiatrianao izay mety ho toy ny fiainanao. Izay aloha fa mbola be ihany koa ny asa miandry ahy. Andray ry tsy lavo. Teny momba antsika izany ahoana? Ny anio aloha ireny hatreny. Fa ny amin'izany mbola hakamantatra.
ka matatra. Asa soratry lahatry ny aina finaritra. Novelominy Liva, Dali, Faly ary Priska. Nandrindra sy Nana Totosa, Oliva Zo, Jacotinirine, nisahana ny milina fandraisam-peo, Danielson, Janvely Mazafy.